dia aoka izahany eo anatrehanao ny tarehinay sy ny tarehin'ny zatovo izay mihinana ny anjara avy amin'ny hanin'ny mpanjaka, ary araka izay hitanao no ataovy amin'ny mpanomponao. Ary no nitapitra ny afoloana dia hita fa mandomandina sy matavy aza ny tarehiny noho ny an'ny zatovo rehetra izay nihinana anjara avy tamin'ny hanin'ny mpanjaka. Daniela toko voalohany 7:17 hatramin'ny 5:10. Fantatsika ny tantara nentina tany Babilôna Daniela sy ny namany satria anisan'ny olon-kendry izy ireo, dia nokarakaraina tsara, dia nomena ny sakafo ny mpanjaka, ny hena matavy, ny sakafo matsiro, ny divay sy ny zavatra rehetrarehetra. Dia hozy Daniela hoe tsy hihinana ny sakafo avy amin'ny mpanjaka izay, fa omeo anay ny vokatry ny tany hohaninay, ka izao andao hifaninana, zaho toetra ao anatin'ny 10 andro izahay sy ny mpanomponao izay mihinana an'ireo sakafo matsiro ny mpanjaka ireo, dia ho hita izay matavy, ho hita izay tsara tarehy. Natao tokoa na rana ny torohevina, afaka 10 andro inona ozintsika ny hita, na tavitavy sy mandimandina avokoa ny tarehan'ny Daniela sy ny namany, afaka 10 andro nihinana le hanin-kotrana, vokatry ny tany, ny legioma, ny voamaina, ny reny sakafony, fa nanatombo noho le hanin'ny mpanjaka izy ireo. Io tantara io zany dia joro vavolombelona ao antsika fa mahasalama ny sakafo vokatry ny tany. Ny ankizy izay notezaina tamin'ny sakafo ara-pahasalamana vokatry ny tany hatramin'ny fahakeliny, hatramin'ny izy lehibe, dia mana-tsaina lavitra noho ny ankizy izay nomena ny sakafo izay namboarina sy tsy araka ny tenin'Andriamanitra. Inona moa tiako resahana amin'izany? Ireo ankizy zarinjarina amin'ny hoe ny aingitraingitra madinidinika ny sakafo matsiro, reny dia reny ny tiany nolazaina zany amin'ny lelafiny anankiray, fa ny ankizy zarina amin'ny sakafo vokatry ny tany, zava-maniry, voamaina, ny hanin-kotrana, ny reny mana-tsaina be dia be reny, ny voankazo ireny no ohatra ny men'Andriamanitra antsika. Ary io tantara io dia mirakitra zavatra lehibe amin'ny foto-kevitry ny atao hoe fanavaozana ara-pahasalamana. Misy lesona lehibe raisina amin'ny tantaran'ireo tovolahy anankiefatra ireo, Daniela sy ny namany zany. Ary amin'izao androntsika izao koa dia faly Andriamanitra raha toa ka miomana ho amin'ilay fiainana ho avy tsy manam-pahatamperana, ka manaraka ny ohatra ny meny Daniela sy ny namany isika rehetra ankehitriny. Arakaraka ny tombontsika amin'ny fahaizana mikarakara ny vatantsika no hahavonina antsika hiala amin'ny faharatsiana izay mameno an'izao tontolo izao. Rehefa tapa-kevitra isika hikolokolo ny vatantsika, lafiny ara-pahasalamana zany, mila fifehezan-tena mafy dia mafy io ry namana, ary le fifehezan-tena dia amin'ny alalan'ny herin'Andriamanitra ihany. Raha ny tsiron-kanina tediavintsika dia hanomevahana ny fitiavantsika, fa inona no mahasoa araka ny sitrapon'Andriamanitra. Tokony hianarantsika ny ampitovy fatra ny asa ataon'ny ati-doha sy ny taolana ary ny ozatra, ka tokony ampianarina ho an'ireo tanorantsika hatramin'ny fahazazana ny fampiasana mifandanja ny vatana sy ny saina ary ny ara-panahintsika. Ny ohatra nisehon'i Daniela dia ohatra velona ary tsy mbola lefilaza, manan-kery hatramin'ny androany ary manan-kery ho mandrakizay ny amin'ny fitezam-pahasalamana amin'ny alalan'ny sakafo vokatry ny tany. Afaka mampiatra an'izany ve tsika? Mety omehezana izany ankehitriny, dia izany ve mbola hiverina amin'izany? Kanefa tsy mbola diso ny kajin'Andriamanitra eo amin'ny fitezam-pahasalamana, ahasalama antsika. Andeha ary ampiariny raha mety ianao, handray fanapahan-kevitra isika, ka ampiatra izany toe-javatra izany, hivavaka isika. Sotranao izay tombon-tsara fa misy ohatra tsara momba ny fanavaozana ara-pahasalamana ao amin'ny soratra masina dia ny tantaran'i Daniela. Ianao ilay mpamorona ny olombelona no manome ny fomba fiasa sy ny sakafo tokony ho an'ny olombelona, ampianaro, reseo lahatra izay hanaraka an'izany. Indraindray tsy mety ny saina, indraindray tsy manaiky ny vatana, kanefa noho ny fitiavanao dia hanaiky izay satria tianao mba ho salama izay. Da io ny tsirairay avy manaraka ny fandarana amasin'ny fiainanay amin'ny anaranao Jesosy Tompo. Amen.